vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna. Fanafizana azy vondrona MSA. Fanambarana. Najoro androany alarobia fadimy amby ny 10 Oktobra efatra amby ny 14 ny fikambanana mitondra ny anarana hoe vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna na vondrona MSA. Araka izany anarana izany, ny targeta fijoroan'ny vondrona dia ny fiarovana ny safidin'ny vahoaka malagasy sy ny fampiharana ny ara-dalàna. Mahatsapa tokoa mantsy izahay fa tokony arovana ny sotoavina republikanina. Heverinay fa ampy izay ny krizy mivelombelona sy ny krizy 5 taona niainantsika ka nampahanta ny firenena malagasy. Efa nisafidy ny vahoaka ary efa tafaverina amin'ny ara-dalàna ny firenena. Voanikeo maraina ny fikambanam-be iraisam-pirenena dia efa nanambara ombenimbeny fa manohana antsika malagasy eo amin'ny fanohizana ny dingana efa vita. Eo am-panarenana ny firenena isika zao, ireo dingana sy ezaka efa vita nefa dia ho velomaina daholo raha toa ka mahomby ireo tetika kotren'olombitsy hamerenana ny firenena ao anatin'ny krizy izay. Noho izany dia manainga ny pretendazana rehetra mba hiaro ny tombontsoan'ny malagasy 20 tapitrisa sy ny ara-dalàna ahafahantsika miroso mankany amin'ny fanarenana sy ny fampihavanana ary ny fampandrosoana ity firenena malalatsika ity. Pela velona ny Madagasikara, pela velona ny vahoaka malagasy.